Ataontsika izao ny fanentanana azakazaka masina. Alahady faharoa amby roapolo manaraka ny trinité anio. Alahady iombonantsika amin'ny loha hevitra hoe tsy henao amin'ny fiaviny ny tompo miaraka amin'ny sany fitsakaima manontolo. Ny salamo fahadimapolo ny andininy voalohany hatramina fahaenina no imbonantsika rehetra iterana an'Andriamanitra. Salamo fahadimapolo ny andininy voalohany hatramina fahaenina ary ny hira fahasivy amby telopolo ny andininy voalohany sy ny fahaefatra ary ny fahadimy. Rehefa namalala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo, iteran'Andriamanitra miaraka amin'ny mpanao salamo sika rehetra manao hoe: Andriamanitra andriana nahary dia Jehova no miteny, ka miantso ny tany hatramin'ny fiposahany masoandro ka hatramin'ny filentehana. Avy ao Ziony izay tena fahatsara-tare no mirapiratana avy Andriamanitsika ka tsy anginy, afo no mandevina eo alohany ary tafodrivotra mahery no manodidina azy. Miantso ny lanitra any ambony izy sy ny tany koa mba hitsarany olona, angony ety amiko ny oloko masina izay manao fanikena amiko amin'ny fanatitra, asehon'ny lanitra ny fahamarinana fa Andriamanitra no tsara. Amen.
dia raha sy manome voninahitra anao zahay Andriamanitra mpanjaka anay io fa mpanjaka n'izao rehetra izao ianao Andriamanitra avy indrindra avy fipetraka fa iva fijery mideranao izay olona navoto anao ary mideranao ihany koa fa mpanjaka avy ianao hitsara haneho ny herinao sy ny fahefanao fa anao izao rehetra izao ianao no mitondra sy manapaka izao rehetra izao amin'ny mahandriamanitra anao ndreto izay vahoakanao avy manatona anao misaotra anao mankasitraka anao satria te hanjaka ao anatinay ianao ary izahay koa manaiky hanjakanao manaiky ny mahampanjaka anao misaotra anao izahay amin'ity maraina ity afaka miombina amin'izao fanompompivavahana izao ary afaka handray fiainana ao amin'ny teninao Tompo tsaronay tokoa ny fitiavanao tsaronay tokoa ny finiavanao te anatona anay ka te hanjaka ao anatinay fa izahay matetika tsy manaiky ny fahefanao tsy manaiky hiaino anao tsy manaiky ho tapahanao fa te handeha amin'ny maha-olombelona anay dia indreto izay Tompo manatona anao amin'ny fanetreniteny manatona anao mitondra ny tsy fahatanterahanay mitondra ny ditry ny fona eo anatrehanao fa manao ratsy mandrakariva eo anatrehanao izahay raha mitsara anay ianao dia ringana izay rehetra tsisy afaka ilaza fa marina dia manatona anao izay miaiky ny fahotanay mamelany elokay Tompo ary mamindra fo aminay dia misaotra noho ny amin'i Jesosy Kristy maty teo amin'ny azo fijaliana nandatsaka ny rano mba hazonay famelan-keloko dia amin'ny finoana no andraisanay famelan-keloko noho ny amin'i Jesosy Kristy mpamonjy dia manatrery Tompo Andriamanitra io ny fanompompivavahana tanterahanay ka ho avaozy ny fanahy masina izay ka ho tonga trano honenanao ny tenanay ho anao irery Tompo Andriamanitra io ny aja sy ny voninahitra ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay amen. Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Tonga izao ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora mangataka antsika ankizy sy tanora hitsangana. Hivavaka tsika. Andriamanitra misaotra noho ny fotoana iaonanay aminao indray ato an-tranonao. Fandrinay ny ino sy akatony teninao irery ihany. Ny fanahinao masina ne hanampy anay ahasonay tsara izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Mahazo toerany ianareo. Tsy ianao amin'ny fiaviany ny Tompo. Izay indray izao ny loha hevitrintsika amin'ity volana Novambra ity rankizy sy tanora. Sokafy ary ny baibolinareo ao amin'ny testameta taloha tantara voalohany toko 720 tantara voalohany toko 720 velary eo anoloanareo izany. Na dia misy azy ny takela-by fampitandremana eny an-dalana eny amin'ny arabe dia misy hatrany foana ny tsy manaraka izany. Eny fa na dia efa nianarana azy izany satria tsy mahazo fahazon-dalana mamily fiarakodia mihitsiny raha tsy mahay andreny famantarana lazain'ny takela-by ireny. Nefa misy hatrany foana moa maditra tsy manaraka ny takela-by fampitandremana. Ohatr'izany koa Andriamanitra dia mananatra sy mampitandrina antsika aloha izy. Dia rehefa mafy loha ny olona vao miroso amin'ny fanasaziana Andriamanitra. Tiany hanao asa tsara daholo mantsy tsika dia asainy mitandrina tsara. Dia andehange raha antsika mamaky le tantara voalohany io toko 720 dia ny 10 vakitsika miaraka tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mitandrema fa Jehovah efa nifidy anao hanao trano fitoerana masina dia mahereza ka mahefa. Mandany vola be tokoa rankizy sy tanora rehefa misy ny fifidianana satria nahoana samy mba teo fidin'ny olona daholo ireny le mpanao fifidianana ireny nefa izao tsy ny rehetra ihany ny voafidy.
dia ohatr'izany koa tsika tsirairay avy na izaho na ianao dia mifidian'andriamanitra tompony zavatra rehetra isika hanao inona hanao ny asany dia tena tsapanao tokoa ve ary fahasambaranao fa mifidian'andriamanitra tao anatin'ny maro ianao dia izao aza vela ho diso fanantenana ary andriamanitra mifidy ianao mantsy no tena mahavita n'io asa io fa tsy olo-kafa dia izao mitandrina tsara isika satria hitsenan'ny tompo amin'ny fehviany fa inona tokoa moa no tokony ho tandremana araka izy sy tanora tandremo ny fonao mihoatra noho ny tokony izay ho tandremana izany voasoratra any amin'ny obolana 4:7 tapany raha vao tsy madio mantsy ny fotsika dia tsy hitan'andriamanitra any amin'ny Matio koa misy an'izany Matio 5:5 ny trano fitoerana masina voalohany izany dia tsy ny trano fiangonana fa ny foko ny fonao ny fotsika rehetra ity nisy tantara anankiray tantara tena nampalahelo satria fotoana nanaovana asa fantarana fiangonana tamin'izay dia tena sarotra tokoa ny fifidianana olona hitarika izany asa izany satria araka ny tenin'andriamanitra teo manao ahoana moa koa mitandrema fa Jehova efa nifidy ianao hanao trano fitoerana masina dia mahereza ka mahefa mandritra ny asa mantsy dia misy hatrany ny hevitra tsy mitovy ary tena misy ady fifandirana mihitsy ary indraindray tena matety mpitranga tokoa izany rehefa manao asa iombonana dia tsy nahatanty ny ady hevitra sy ny teny mararina tao taminy tia lehilahy anankiray tia lehilahy tia mantsy mbola tsy miorina tsara ny finoany ao amin'i Jesoa inona ozy izy nareo no nitranga safotry ny atezerana le rangahy teo amin'ny fiheveran-draharaha dia teo izay no ny tena nitarika fahafatesana ho an'le rangahy tandremo ihany ny fo zao dia hivavaka tsika dia hitsangana indray nareo ankizy tanora dia rehefa miato dia averinareo mivavaka Andriamanitra tianao aho hanao ny asanao amin'ny fahamasinana satria mbola hitsenanao amin'ny fihevinao voninao hitandrina tsara indrindra ny foko izay tiako anjakanao tanteraka dia ho vita tsara arak'izay tianao ny asanao fa tsy izay hitiavako azy ny fanahinao masina ne hitarika amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Manohy ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ny 2:20 ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa no ataontsika.
tsara ivavaka isika. Ny teninao tompo no naharinao izao tontolo izao. Ny teninao ihany koa lay tonga nofo ka tonga nonona niaraka taminay. Ary banjinana sady ny loha hevitra ny amin'ity volana ity manao hoe tsy ianao ampiaviny ny tompo. Ary izany teninao izany koa no vakiana ary hotoriana amin'ity anio ity. Koa mangataka ny fanahinao masina izay tompo, mba hampahery ny mpanomponao izay hamaky ny teny. Eo koa ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao amin'ity anio ity. Apetrao eo ambava ny tompo ny teninao. Ary ireto vahoaka izay magnetaheta fatratra izany teny izany, sokafy ny foa mampanahana izy ireo, mba ho mpiaino mpakatò izy ireo. Fanoteninao tokoa mantsy dia aina ho an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ivavakay. Amen. Amin'ny anaran'ny Tompo no hamakina ny teny rehetra. Zefania toko voalohany, andininy 4:10 ka hatramin'ny 9:20. Zefania toko voalohany, andininy 4:10 ka hatramin'ny 9:20. Efa antombotra ny andro lehiben'i Jehova. Eny, efa atombotra sady mihafaingana indrindra. Injay feo ny andron'i Jehova, ny lehilahy mahery mitomany mafy any. Andro fahatezerana izany andro izany, andro fahoriana sy fahalelovana, andro fandravana sy fanafoanana, andro maizina sy manjombona, andro mandrahona sy maizy mipito, andro fahaveloman'ny anjomara sy ny akora, amelezana ny tanàna mimanda sy ny tilikambo avo eny amin'ny zorony. Ary ampahorin'ny olona aho andehanany toy ny jamba, satria efa nanota tamin'i Jehova izy. Ny rano dia hidina toy ny vovoka, ary ny nofiny ho toy ny sezika. Na ny vola fotsiny, na ny volamenany, dia samy tsy havonjy azy amin'ny andro fahatezeran'i Jehova, fa ho levon'ny afon'ny fahasari-piarony ny tany rehetra. Fa fahafonganana, eny, fahafonganana tampoka tokoa no ataony amin'ny mponina amin'ny tany. Filazantsara ny Matio. Filazantsara araka ny Matio. Matio toko 4:20, raisina amin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 9:30. Matio 4:20 amin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 9:30. Ary raha vao afaka amin'ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amaizinina, ary ny volana tsy hazava. Ny kintana iraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra ho ozongozonina.
ary amin'izany andro zany dia iseho amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary hitan'ny zanak'olona avy amin'nikery sy ny voninahitra lehibe eo amin'ny rahoan'ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenona mafy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny izy ary angonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazatany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Hofaranantsika amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina. Tesalonianina voalohany toko 4 raisina amin'ny andiny 17 hatramin'ny 20. Tesalonianina voalohany toko 4 andiny 17 hatramin'ny 20. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ry rahalany amin'izay nodimandry, mba tsy halelovana-reo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoditsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry teo amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo: isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba elo izay efa nodimary tsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidiny avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetan'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsena ny Tompo any amin'ny habakabaka. Dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika ho amin'ny fampinoana ianareo amin'izany teny izany. Amen. Ray masino. Ny raha fahafito amin'ny fitopolo sy telonjato ny andiny voalohany sy ny fahatelo no ataontsika milohan'ny toriteny.
Ravana malala ampitongona aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny Tesalonianina voalohany toko 4 manomboka eo amin'ny 7:17 hatreo amin'ny toko 5:10 dia miresaka ny amin'ny fanantenana ny amin'ny fiavian'ny Tompo sy ny fiainana kristianina. Ary ny toko 4 ny 7:17 hatramin'ny 9:20 manokana dia milaza ny hoaviny izay maty. Mizara 4 ity texte ity. Ny toko 4:17 dia milaza lohahevitra sy ny antony amelabelarana azy. Ny toko 4:17 dia maneho fanekempinoana sy ny vokatra izany eo amin'ny zava-misy. Ary ny toko 4:15 hatramin'ny 17 dia fanazavana miorina amin'ny tenin'ny Tompo. Ary ny farany ny toko 4:17 dia fangatahana farany nataon'ny Paoly apôstôly. Ny lohahevitra izay resahan'ny Paoly eto dia ny momba ireo maty. Mampiasa fomba fiteny mivantana, tsy dia tsara loatra ny miaino azy, kanefa tenenin'ny Paoly hoe ny amin'izay modomandry. Satria ny maty dia noheverina ho tahaka ny olona matory. Io mateo teny grika ihany no manome teny frantsay hoe cimetière, na adika koa hoe toerany toromaso. Nahoana moa Paoly no miresaka an'izany? Satria ny fiangonana tao Tesalonika dia nalahelo. Tena alahelo lalina noho ny tsy fananana fanantenana. Na tonga azy ireo ho ton'ny sasany tsy manana fanantenana. Ary izay no nahatonga ny teny fampidirana eto hoe tsy tiana tsy ho fantatrareo ry rahalahy ny amin'izay modomandry. Raha miresaka momba izay modomandry i Paoly apôstôly eto dia ampifandraisana amin'izany ny amin'ny fanekempinoana dia ilay hoe Jesosy dia maty sady nitsangana tamin'ny maty. Ary avy amin'izany finoana izany no tokony hiatrehan'ny kristianina ny fahafatesana. Manoloana ny fahadisom-panantenana dia mampitodika ny mpino any amin'i Jesosy Kristy, Paoly apôstôly. Ary mampahatsiaro fa sao dia adino ny hoe Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty no hamelona ny fanantenan'ny mpino. Zany ivon'ny fanambarana zany dia mametraka ny Tompo ho loha izy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty no mampiombona ao amin'i Jesosy izay maty. Sady miaraka amin'izay koa no hoe miompi-piainana, miompi-pandresena amin'ny Tompo ny mino. Fa ny tapany faharoa dia azo hazavaina hoe ampiombon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy izay maty. Zany hoe entin'i Jesosy ho any aminy ireo maty ao amin'ny Tompo. Ireo maty nanana firaisana tamin'i Jesosy dia ho entin'i Jesosy any aminy. Ny matoateny ampiasaina eto dia hoe mitondra, mitarika, izany hoe ilazana ny asan'Andriamanitra toy ilay tamin'ny andron'ny Mosesy hoe Jehova nitarika ny vahoakany, na hoe Jehova nitondra ny vahoakany. Zany fahatanteran'ny asan'Andriamanitra zany no aseho amin'ny filazana eto hoe hiaraka aminy. Entin'i Jesosy any aminy, entin'i Jesosy any amin'izay misy azy izay mino. Mino ny fahafatesana sy ny nitsanganana dia miombona aminy no olony amin'ny finoana. Zany rehetra izany dia mampatsiaro
ilay tenin Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko 2:20 andininy 5:20 sy 5:20 hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana, zay mino aho na de maty azy de ho velona indray, ary zay rehetra velona ka mino aho de tsy ho faty mandrakizay. Mbola misy tenin Jesosy anankiray ihany koa amin'ny Jaona toko 4:20 ny andininy 1 hatramin'ny 4 hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy zany de efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho de ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ravana malala, raha mieritreritra sy misaintsaina ny amin'ny fahafatesana amin'ny maha olombelona isika de kivy, miravoravo tanana, resy ny alahelo, mitanondrika ary very fanantenana. Manoloana ny fahafatesana de zao hoe tsy ny tompo resy ny alahelo sika ka toy ny olona tsy manana fanantenana. Amin'ny fahafatesana no hijoroana vavolombelona fa mino isika, tsy hoe tsy mahazo malahelo ny mino, fa zao tsy resy ny fahafatesana, tsy resy ny fahoriana. Na de malahelo aza de manana fanantenana. Ahoana no ahatonga atsika hoe hanana fanantenana manoloana ny fahafatesana? De zao lay izy hoe rehefa mitodika any amin'ny Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty isika, Jesosy zay toa resy raha fijery maha olombelona kanefa nandresy ny fahafatesana de velona indray ny fanantenana, de afaka mitraka na de eo anatin'ny fahoriana azy na de mandalo fahafatesana azy ka manana fanantenana indray. Ny olona zay mino ny zava-bitany Jesosy azy no afaka handresy na de manoloana ny fahafatesana azy. Ary ny vokatry ny fandresen'ny tompo de zao, tsy Jesosy ihany no mandresy, fa zay mino azy de ataony mandresy eo anatrihan'ny fahafatesana. Ary vao mainka ambara soratra masina etony hoe entiny Jesosy miaraka aminy izay mino, entiny Jesosy any amin'ny fanjakana zay fanomaniny ny mino. Zany hoe ny fahafatesan'ny mino zany de lalana hidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa mazava etony hoe zay mino an Jesosy Kristy ihany no manana fanantenana ao aorianany fahafatesana. Zay tsy mino an Jesosy Kristy kosa de tsy anana fanantenana ao aorianany fahafatesana. Fantaniana mipetraka de zao hoe manana finoana ve ianao fa maty sy nitsangana tamin'ny maty ny tompo? Ary ianao ve isan'ny ho raisiny, isan'ny hoentiny miaraka aminy any amin'ny fanjakana amin'ny fotoany? Mampalahelo fa toa tsy mazava dehibe amin'ny olona zany hoe misaintsaina hoe ho aiza izy ao aorianany fahafatesana. Isan'ny ho raisina ve aho sa sanatry isan'ny tavela? Toa variana amin'ny fiainany tany ny olona, variana amin'ny rehaky ny fiainana ny olona, variana amin'ny fitadiavam-bola ny olona, manao zay abeny posiny, manao zay hitazonana ny voninahiny toy ny reny tsy ho faty reny, ho levo ny ty tany ty, ary tsisy azosika antenaina na de manana vola 50 sobika azy ianao. So mieritreritra ianao hoe manam-bola be, so mieritreritra ianao hoe voafehanao zao rehetra zao de avidy ny ainao ka tsy ho faty ianao. Ary so de misy mieritreritra koa fa ho afaka anao risoriso ka afaka hividy ny lanitra satria be vola. Every
zay hafaranao ka minoan Jesosy Kristy. Zava-misy iainantsika ankehitriny dia toy ny miaina ao anaty fahafatesana isika. Sarotra ny fiainana me mahantra amin'ny lafiny rehetra sika, to manjaka ny fahalovana, to tsy manana fanantenana ny amin'ny fiainany intsony ny olona. Miravoravo tanana eo anatrehany zava-misy ny olona. Ary zany no hitarihan'ny tompo anao anio hoe mitodiany amin'ny Jesosy Kristy. Fa rehefa mitodika any amin'ny Jesosy tsika, na dia manoloana ny fahafatesana, ny fiainana sarotra, ny olana atrehana isan'andro, rehefa mitodika any amin'ny Jesosy isika dia manana fanantenana indray. Jesosy ny fanantenana ho antsika, Jesosy no iorenan'ny finoantsika. Fa raha mijery ny zava-misy ianao dia ny fahakiviana ny tonga aloha. Mbola misy antenainy noho ny amin'ny finoana ny fiainanao. Mbola misy antenainy no avinao, ary vao maika ho tonga amin'ny fahafenoniny hoe rehefa tonga ny fotoana hafatesantsika dia tsy ho aiza isika fa hoentin'ny tompo any aminy. Raiso amin'ny finoana ary ny fandresena omeny tompo anao, fa zay milo no omeny Jesosy fandresena. Dia mitodiany amin'ny Jesosy Kristy, mpanjilo saintsaino ny nahafatesany sy ny tsanganana, manananao fandresena, manananao fanantenana, ary Jesosy irery ihany no anoreny ny fanantenanao. Zavatra tsy maintsy ho lalovana ry havana ny fahafatesana, fa manana fanantenantsika, fa hoentiny Jesosy any amin'ny fanjakany rehefa ho avy izy. Ary na dia toy ny miaina fahafatesana sika ankehitriny ny amin'ny fiainana, dia manana fanantenana, manana finoana, fa zay mino an' Jesosy dia sady manana fanantenana no ampandreseny amin'ny adiny rehetra. Dia azakivy amin'ny ady atrehanao, azakivy amin'izay mety olanao, azakivy amin'izay enti-pahafatesana toterena iainana ankehitriny. Jesosy no fanantenantsika, Jesosy no mampandresantsika, ary Jesosy hitondra antsika eo amin'ny fanjakana araka ny teny fampanantenany. Raha andeha dia amboatra fitoerana ho anareo, ary any amin'izay hitoerako no hitoeranareo koa. Dia azakivy, mahereza, manana fanantenana, fa efa omeny Jesosy anao ny fandresena amin'ny adinao rehetra. Amen. Jesosy, misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao, fa tiana ho anana fanantenana mandrakarivo zahay. Tsy tiana ho resina fahakiviana zahay, tsy tiana ho iaina tahaka ny olona tsy manana fanantenana ka hitovy kilasy amin'ny tsy mino zahay, manoloana ny fahafatesana. Misaotra anao zahay Jesosy fa tarihanao sy ampifantoanao hijery anao lay maty sy nitsangana tamin'ny maty, nandresiny fahafatesana. Ampianarinao zay androany hoe ianao Jesosy no tokony hojerenay. Raha vao tsy mijery an' Jesosy zay dia ho kivy, raha vao tsy mijery an' Jesosy zay dia reraka manoloana ny ady, fa rehefa mijery an' Jesosy zay dia mahery. Rehefa mijery an' Jesosy zay dia manana fanantenana, na dia ho anatrehany sarotra sy namafy azy. Rehefa mijery an' Jesosy zay dia mandresy amin'ny zavatra rehetra. Dia ampiomana zay Tompo, mba tena hanana fanantenana, na dia manoloana ny fahafatesana azy. Nampahafantarina ho anay androany fa ay moa zahay noho ny finoana an' Jesosy Kristy, dia ataony mandresy miaraka aminy, ka any amin'izay misy azy no hitondrany anay koa. Misaotra Jesosy fa tsy mba mandainga ianao, tsy mba manao kobaka ambavy ianao,
fa marina ny teninao fa hoentina ho any aminao zahay. Rehefa tonga ny fotoana ialana ety dia hoentina ho any amin'ny fanjakanao zahay. Rehefa tonga koa ny fotoana mety hiatrehany fahoriana dia ampiomaninao zahay fa ireny fianakaviana nodomany reny dia tsy ho aiza fa hoentina ho any aminao. Jesosy, tsisy miafiny ho anatrehanao ny endrim-pahafatesana samihafa izay mety hanana tsirairay avy ankehitriny. Mety maro ny manana olana, mety maro no anatin'ny adi-panahy ka toy ny miaina ao anaty fahafatesana, toa tsy misy masoandro miratra ny fiainana, toa maloka tsy misy antenaina ny ho avy. Misaotra anao izay Jesosy fa ianao ny loharanom-pandresena ho anay. Noho ny amin'ny finoana dia matoky anao zahay. Noho ny amin'ny finoananao dia manana fanantenana zahay fa ianao no mandray an-tanana ny fiainanay, ianao no mandray an-tanana ny adinay, ianao no mitondra anay ho amin'ny fandresena. Dia ta io tompo anisa tokantrano, ta io nisam-baravarana, ta io nisam-batan'olona mba ho feno fanantenana zahay. Na dia sarotra aza ny fiainana ankehitriny, na dia maro be aza ny olana lalovana, dia efa matom-piainana aminao mandrakarivo izay Jesosy. Ka hitondra anay ho amin'ny fitahiana mahitretrika ianao. Ampahirezo ny fiangonana, afa toa manjaka ny fahafatesana amin'ny endriny samihafa, toa manjaka ny fahalovana, tsy mandry fahalemana ny tany sy ny zavatra maro be izay atrehanay ankehitriny. Jesosy, ampahirezo ny fiangonana, hitory ny filazantsara, hanangana ny olona amin'ny fahafatesam-panahy ka ho velona izay rehetra miaona amin'ny Jesosy Kristy sy ny tenin'Andriamanitra. Mivavaka izay ho an'ireo marary, mba ho atsangana ao amin'ny aretina ho amin'ny fahasalamana, ka homena ho hery sy tanjaka ary fahasalamana. Mivavaka izay tompo ho an'ny firenenay, ianao hanangana amin'ny maty ny firenenay, hanangana izay fa rava eto anivon'ny firenenay, ka ho firenena mirapiratany ny voninahitra ao, firenena hanjakan'ny fiadananao, firenena hanatry ny mandriamanitra tokana sy mpanjaka n'izao rehetra izao, an' Jesosy Kristy velona. Ka ho firenena sambatra ny firenenay rehefa manana ny Jehovah ho Andriamanina. Akambanay ny vavakay amin'ilay nampianarinao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasina ny minaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao anay sitraponao itiatantaky ny an-danitra, meo anay ny amin'ny saza ho anay, ary mamelana elokaytaky ny amelana izay meloka taminay, aza mitondra anay fakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andesika rehetra ijoro vavolombelona zao anambarany fontsika miaraka amin'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao amin'ny fanikam-pinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra ray sy tompanao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokony tompontsika, izay tontolona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, nijanona mampitokolako, nombola tamin'ny anjo Pijalina, mantika nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsanana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, kelikeokavan'Andriamanitra ray tsy toa, naviarina viny tsara ny velona sy ny maty. Mety ny fanahy masina, fiangonana masina mineran'izao tontolo izao, fiangonana olona masina, ny famelan-kelo, fitsangana ny tena ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Anatanteraka ny asa fanoloran-tena ho an'Andriamanitra isika ao anatin'ny mira fa 2 sy 700. Amen.
jesosy ndreto zay mijoro vavolombelona fa manana fanantenana. Ndreto zay miseho eto anatrehanao fa voarainay ny fandresena nomeny Jesosy Kristy. Voarainay ny teninao fa ho aneninao zahay any mifanjakany fanomaninao. Dia raha iso ny fanoratenanay fa manaiky anjakanao zahay, manaiky an Jesosy mpanjakanay zahay ka ho feny fiadanana. Ary anana fanantenana tsy azo ozongozonina fa mpandresy noho ny amin'ny Jesosy Kristy velona. Dia veloma eo anatinay mandrakariva tompony finoananao ka aina ny fetra amin'ny fanarananao. Misaotra tompo. Amen. Tanteraka amintsika rehetra nitsotra nytonona amin'ny anaran'ny tompo. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafintohiny, ary ametraka anareo tsy anatsiny eo alohan'ny voninany amin'ny firavoravony. Ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.